amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Sokafy eo loantsika ravana ny Lioka toko 4:10 filazantsara araka ny Lioka toko 4:10 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Vahoaka maro ry havana no niaraka tamin'i Jesoa ary vahoaka maro ireo dia fantatra fa hiakatra ho an'i Jerosalema amin'ny fankalazana ny Paska. Dia nitodika tamin'ireo vahoaka ireo Jesoa ka nisy teny maro izay nambarany eo. Raha misy manaraka ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny, nazoviny tsy mitony azo fijaliana, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Famaritana tsotrany amin'ny mpianatra mendrika ry havana no azo resahana amin'izao perikopy izao. Manahoana moa zany mpianatra mendrika izany araka ity Lioka toko 4:10 ity. Mpianatra mendrika. Inona moa natsoina hoe mpianatra? Araka an'izany teny ampiasain'ny soratra masina izany. Ny antsoina hoe mpianatra amin'ny ampiasan'ny tompo sy ny mpanoratra ny filazantsara azy dia tsy mba mpianatra araka izay fahitantsika amin'ny sekoly ankehitriny akory hoe klasy primaire na secondaire na universitaire sy ny sisa. Fa raha izay no an-tsaina dia ireo tsara ry Petera sy ry Jaona fa ina moa no asany? Mpanjono, mpandrato trondro. Ry Matio dia mpamory hetra, zatra nampiasan'ny taratasy. Fa rehefa nanaraka ny tompo kosa izy dia tsisy nitondra stylo na nitondra fanoratana nandray naoty. Tsy mitovy amin'ny mpianatra ankehitriny izany. Mpianatra ny tompo. Fa ny mpianatra dia zao olona tapa-kevitra hanaraka olona malaza sy olon-kendry ary mpampianatra ny lalàna sy ny didin'Andriamanitra. Izany no atao hoe mpianatra. Olona tapa-kevitra hanaraka olona malaza sy olon-kendry ary mpampianatra ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra. Izany no antsoina hoe mpianatra teo amin'ny Jiosy. Io zany antsoina hoe disciple moa zany filaza azy. Disciple zany dia mitovy amin'izany ihany ny fankateny atao hoe discipline. Zay discipline zany olona maninona zany? Manaraka fitsipika, manaraka discipline ho sika. Ary tamin'ny andron'ny tompo dia efa nisy zany mpampianatra malaza zany antsoina hoe Gamaliely tamin'izany. Mpampianatra ohatra ry Nicodemus sy ny sisa, antsoina hoe raby ny mpampianatra tamin'izany fotoana izany. Ary zany natonga ny Nicodemus ilaza tamin'i Jesoa hoe fantatray fa ianao dia mpampianatra raby, mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Iverinao tamin'ny perikopy tsika ry havana malala. Inona ary ny tena mpianatra mendrika izay resahana eto amin'ity perikopy ity? Ny mpianatra mendrika. Voalohany ry havana, ny mpianatra mendrika dia tsy voasakana izaniza amin'ny fanarahana ny tompony. Tsy voasakana izaniza amin'ny fanarahana ny tompony. Zany hoe olona mandany tenany. Hoy ny 5:20 nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesoa dia nitodika izy ka nanao hoe. Vahoaka betsaka niaraka amin'i Jesoa, samy teo mpianatra Jesoa, tahaka ilay mpanoradrana anankiray izay tantarana amin'ny Lioka toko 10 hoe 7 azafady hoe anaraka anao aho sy naiza alehanao, anaraka anao aho. Maro ny te anaraka ny tompo. Fa zao ry havana, re vahoaka be reo miaraka amin'ny tompo reo, fa tsy voatery manaraka azy na mpanaraka ny tompo reo. Satria ny tompo ry havana tsy mba azo fitahany. Ireo vahoaka maro be reo dia hitombo miandalana reo. Ireo vahoaka maro be reo no nilaza manao hoe hosana ho an'ny zanak' Davida. Fa ireo vahoaka maro be reo ihany no nilaza hoe omboy. Ireo vahoaka maro be mpanaradian'i Jesoa reo.
mpiaraka amin'ny Jesoa reo. Nitodika izy ka nijery ny vahoaka. Andiny ny fahenina amby roapolo havana vakitsika miaraka. Andiny ny fahenina amby roapolo. Raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalany sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Miteraka fanontaniana tao an-tsain'ny maro la hiperikeba taloha teo hoe raha mitarika anao anompo sampony inony ny zanakao sy ny renінao dia hoanao izy vonoy foaty dia aza atao ve zany mamono havana, aza mamono olona nefa ho nysoratra masina, tsy ara-bakteny akory havana, tsy raisina ara-bakteny akory zany. Vahoaka betsaka no hitantsika eto, samy mate anaraka, todika izy nijery, fatany tsara fa tao anaty hafanampo reto vahoaka maro be reto, ny ira fiderana, kanefa dia azo everina fa tahaka ny sosoa voatapidrano izy ireo nahiany zany teniny Jesoa zany hoe zay tsy makahala ny reny sy ny reniny tsy mendrika ho mpianatra izy. Zany hoe manontao mandrava ny didin'Andriamanitra ve zany Jesoa eto, hoe zao ny didin'Andriamanitra manao hoe manajany ny renao sy ny reninao. Fa nahoana ny lasa fikambana ny mpakahala ray aman-dreny sy ny havana indray ve zany mpianatra ny tompo zany? Hamafisy ny teny enjana miverimberiny zany hoe tsy azo ekena ho mpianatra izy. Zao ny voalazany Mateo 10, ny andininy 7:telopolo, zay miray tarika amin'ity teny ty ihany hoe izay tiany rainy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Le fitiavana moa zany ny tena tinambara. Ary ny diema dia zao ny volazany hoe raha misy manatona aoka ho tia mihoatra noho ny ray aman-dreniny sy ny vady aman-janany. Zany hoe tsy ny vadinao, tsy ny zanakao, tsy ny manodidinao akory no anakana anao, tsy hanompo an'Andriamanitra, tsy hanara-diny tompo, ka tsy fampianarana ny hoe makala ray aman-dreny ankitsirano zao akory zao ten'Andriamanitra zao, fa ny fitiavana mihoatra. Raha tianao mihoatra no Andriamanitra ny vady aman-janakao, ny anankonanao, dia tsy mpianatra ny tompo ianao zany. Tahaka le hoe raha misy olona mitarika anao anompo sampy na dia ny reninao aza ozy na dia ny zanakao aza, dia vonoy, tsy hoe vonoy ara-bakteny akory, fa tsy azo atao mamono olona amin'ny andro ankehitriny, fa ny fanotsirana ny fanompo-tsampy. Dia raha rano nysoratra masina miray petsapetsa amin'ny mpanompo sampy. Ny ray sy reny sy ny vady sy ny sisy eto zao ry havana, endriky ny fitiavateny izay misakana ny olona indraindray tsy hanaraka an'Andriamanitra. Firifiry moa ny olona, firifiry moa ny fianakaviana tsy avelan'ny ray aman-dreny mivavaka ny ankizy, tsy avelan'ny vadiny mivavaka. Voataratara ny am-piangonana any dia hoe maninona raha matory any am-piangonana any, zao vao miditry ny trano ny sasany. Raha valavalava amin'ny fotoana hoe bediny rangana, bediny ranavalona any an-trano any, alao mody aingana, indray voasakana hatramin'ny adidinao ary dia fiheziny ao an-tokantrano, tsy avelany manao. Zany le hoe voasakana. Ka mila fanapa-kevitra enditra manaraka ny tompo. Ny hevitry ny tompo amin'ity teny ty ary dia zao, izay mendrika atao hoe mpianatra ny tompo dia izay olona samy manao to azy ka manohitra tsy ampisalasalana izay rehetra mitady hanongotra azy amin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony. Raha fijerin'izao tontolo zao dia tena fankalana havany zany, fa zao kosa fijerin'ny tompo dia zao fanandratana ambony ny fanarahana ny tompo zany sy ny fankatoavana ny baikony. Zao ny tenin'i Jesoa hoe nisy ny tantarany hoe tonga ao ny reninao sy ny rahalahinao. Dao no ny tenin'ny tompo tamin'izay, ny raiky sy ny reniko dia maninona? Dia zay manao ny zay mandreny tenin'Andriamanitra ka manka to azy. Fa voalaza tokoa ny azo fijaliana, zay tsy mitondra ny azo fijaliana ozy dia tsy mendrika ho mpianatra ihany koa izy. Zany hoe tsy maintsy hoe fanandany tenany nankahala hatramin'ny ainy aza ny olona zay mpianatra ny tompo, ka tsy mahazo miteny tsony izy amin'ilay misy atsona hoe fanekempinom-bahoaka zay, matsy le hoe maminy inona
mamy ny aina zay tsisy olo atsamay an'izany a mamy ny aina fa ny kristianina tsy teny an'izany tsony izy fa ny kristianina mpanarady ny tompo te zao sa iteny tahaka ny apôstôly paoly izy manao hoe vonina aho tsy ny ho afatotra ihany fa ny ho faty any Jerusalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'ny Kristy. Asan'ny apôstôly toko farika amby roapolo andininy fahatelo. Vonina ho ny apôstôly Paoly tsy ny ho afatotra ihany fa ny ho faty aza. Fa zao ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe velona isika dia any tompo ary raha maty isika dia anizy any ny tompo. Olona vonina tsy voasaka ninina amin'ny fanarahana ny tompo. Ny azo fijaliana ary havana malala entitsika isan'andro san'andro zany rehefa manaraka ny tompo isika. Azo fijaliana enti ny mpanompon'Andriamanitra zany, entin'izay teo mpianatra ny tompo zany, ny tena mpianatra ary dia samy mitondra ny azo fijaliana izy no manaraka ny tompo ary vonina mandrakariva hiaritra ka tsy voasaka ninina izy amin'ny fanarahana ny tompo. Inona ry havana ny vato misakana anao tsy ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Mety misy zavatra maro be zay manakana antsika tsy hanompo an'Andriamanitra fa zao mila resetsika izany raha teo mpianatra mendrika ny tompo isika. Fa ny faharoa ry havana ny mpianatra mendrika dia vonina ahafoy izay ananany eny hatramin'ny ainy aza. Vonina ahafoy izay rehetra ananany eny hatramin'ny ainy aza. Hoy ny 9:20 fa iza moa aminareo ny ta-hanao tilikambony tsy hipetraka aloha hevitra zay lany anaovan'izany raha misy avitany azy na tsia fandao rehefa manao fanondrenana izy ka tsy mahavita dia andatsy azy zay rehetra mahita ka manao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Aoka aloha hipetraka hevitra izay ho lany ny hevitra mbaran'izany. Aoka aloha hipetraka fa tsy moramora zany manao tilikambo zany, tsy moramora manao tilikambo. Tamin'ny fotoan'andro dia ny lapa ny trano lehibe asiana tilikambo manodidina iarovana amin'ny fahavalo ka ny olona manana ny ampy, ny olona mpanan-karena faizana no mahavita an'izany tilikambo zany. Azany hoe andanimbola sy arena sao dia tsy hahavita ka iomezan'ny olona. Zany hoe tena zavatra goavana sy lehibe sady miavaka zany miditra ao mpianatra ny tompo zany. Mila fiomanana zany, mila fandiniany tena lalina zany. Ho vitako sa tsy ho vitako, mila fandavateny zany, mahafoy hatramin'ny ainy aza. Jesoa ry havana dia melony irisony amin'ny asa fanompony dia ny tokony anaharitra izy ny fahadianina izy 7 andro sy 7 alina alohan'ny asany nandinika tsara na andray hery avy amin'ny tompo. Ny tena mbara ry havana dia zao ny hoe ity asan'Andriamanitra ity fanarahana ny tompo ity dia mandany vola sy arena, mitady sy mandany vola be ity asan'ny tompo ity ka tsy zaka ny fahavalo ny filazantsara zany fa nitadiavin'ny olona ankehitriny dia zao ry havana ny fivavahana tsy andoavam-bola. Fivavahana tsy andoavam-bola zany hoe na farafaratsiny mandoha kely anao dia maninona mandray betsaka, te andray fa tsy te anome. Zany no tadiavin'ny olona ankehitriny. Mihona fa tsy ianao zany le mpitady tombony fotsiny ihany amin'ny fanarana ny tompo. Fady ireo tsara tahaka ny manao tilikambo mandany vola mandaly areny zany. Ny tadiavin'ny olona dia zao fivavahana tsy misy vola. Raha vao misy vola dia menimenina, tsy nareo akory menimenina fa ny afo zany. Akady kely tsy menimenina zany amin'ny famponan'ny tompo fa tena miasa mpitiavana. Tsy fantatra ny olon-dreny ry havana fa raha ara-tantara dia nisy tao amin'izany tempolon'ny Jerosalema zany farafahakeliny vatandrakotra ao dia 7
7 netsika zao androany anankitelo rakitra voalohany faharoa fahatelo 7 nrakitra tao akoatran'izany ny fanaterana fanatitra omby sy ny osy sy ny sisa ny ondry ary Jesoa dia anisany nandoka tsara reo olona zay nanaty rakitra teo zay nanataka rakitra teo iny ny mpanan-karena nando volabe iny ny mpitondra-teny hitany tsara ny faharoa lesahany teo zao hoe misy ozy izy mpanjaka raha andeha hiady izy amony tsy andinika aloha raha ohatra maramilanao ray alina ny adversaire-anao roa alina mandinika aloha vita sa tsy vita hiady sa tsy hiady raha tsy zany ozy izy dia hoe alora anga milavolefina aloha mangataka fihavanana fa rehefa vonina ny ady dia vonina miatra manainy zany satria mihery tsy mitovy maramila loha alina dia fanandrina ny anao ray alina dikan'izany tsy maintsy manapa-kevitra ianao na eroso hiady anao viveriny ianao na angataka famotranam-pihavanana raha voatapa-kevitra anaraka an' Jesoa ianao dia avy ny tafika satana ady mpanompon'Andriamanitra ry havana ny anay dia toady tsy mifanentana aminy raha mijery ny habe ny fahavalo fa ny tompo anefa dia mampatsiaro atsika fa raha misaraka aminy sika dia tsy aefa na inona na inona ady miatra manainy zany ry havana tsy mahazo misaraka amin'ny tompo masika ny fahavalonao ny olona manaraka ny tompo dia tena vonona anao sorona hatramin'ny ainy aza na ho faty aza mba handreseny miaraka amin'ny Kristy tsy maintsy mahafoy zay rehetra nanany hoy ny Andinin-ny 5 tsy maintsy mahafoy zay rehetra nanany ny tenanao amin'ny tompo fanananao amin'ny tompo zany raha te ho mpianatra ny tompo mila olanina koa sika ry havana rehefa manao asan'ny tompo raha tapa-kevitra ny anaraka ny tompo ianao zany no miandry anao tsarovy nefa fa tsy mamela ny mpanompony horery ny tompo hampandresy atsika ny tompo ao anatin'izany ady atetika izany havaozy ny fanompoan'ny fiangonana mila fandavateny mila finiavana mila mandany onirantsika hoe tsy ahiko ny andany olaninako zany ny asa fanomponan'Andriamanitra anio moa dia alahady atokantsika ho alady ny mpitandrina misotro ronono zany hoe ny mpitandrina misotro ronono dia olona efa nanokana ny tena no mpianatra ny tompo ny asa teto amin'ny fiangonan'Andriamanitra teto amin'ny fotoana maro 30 taona mahery izy ny teto ary tsy nandeha ho azy akory zany asa zany fa ny aretina ny zavatra maro zany adiditsika fiangonana manohana azy adiditsika mampahery azy hatrany fa tsy mora ny asa andrana an'ireny mpitandrina ireny kararanytsika na manohana sy mampahery azy ny fetrany fomba ny fiangonana ny hoe 5 taona dia mitsahatra amin'ny asa fa ny mpitandrina dia mpitandrina mandrakizay izy vadivazon'ny paster Filibert hoe zangery paster tsy paster atsony atao hoe Filibert aiza ho ary mandreny Filibert ahoana kosa paster Filibert fa tsy Filibert mpitandrina vazovazo moa tamin'izay mpitandrina foana mila mifanohana amin'ny fijoroana ny vavolombelona ny asantsika dia asa mitohy mendrika ny tompo fonitsika mandra-pahafatsika dia ny tompo ane ampahery atsika tsy mampitandrina tsy mampitahotra akory ny manarady ny tompo fa rehefa tsy ny tompo sika anarady azy dia miomana tsy moramora zany fa ny tompo dia mampanadina atsika araka ny teniny manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen.